Namoaka fanambarana kosa ny teo anivon'ny vondrona Europeanina omaly taorian'ny famoahana tamin'ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana solombavam-bahoaka famoahana izay notanterahany teo anivon'ny fitsarana manokana amsahana ny fifidianana isan'ny songadina tao anatin'izany fanambarana izany moa ny fiarabana ny voaka malagasy tsy akanavaka noho ny fahavitana izay fifidianana izay. Ny araban'ny vahoaka malagasy amin'ny fahavitan'ny fifidianana filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka ny vondrona Europeanina amin'ny anaran'ny Ramatoa Catherine Ashton ary nanamafy ny fiarabanan'ny malagasy sy mpitondra nahavita amin'ny fifidianana. Ny vondrona Europeanina izay nandray nitatra nataony iraka momba fifidianana izay nanatrika amin'ny zotron'ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka. Ny vondrona Europeanina izay nilaza tao anatin'ny fanambarany fa nizotra tao anatin'ny filaminana na dia nisy aza ny ezaka izay tokony tanterahan'i Madagasikara amin'ny fifidianana ho avy. Ny solon-tena vondrona Europeanina Ramatoa Catherine Ashton izay manamafy fa pejy vaovao no misokatra ho amin'ny Madagasikara ary mirary ny joroan'ny anteny meram-pirenena vaovao ny anendrena amin'ny Prime Ministra tsy ho ela amin'ny vondrona Europeanina mba ahafahana miverina amin'ny rafitra manaraka ny lalam-pandrenana. Izy ireo izay milaza fa midera amin'ny politika fisokafana sy ny fampihavana pirenena izay entin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Fisokafana sy fampihavana pirenena izay nambaran'ny vondrona Europeanina fa antoka ahafahana mamerina ny fitokisana ary mamerina ny fifandraisana eo amin'ny vondrona Europeanina sy Madagasikara.